feno fifaliana ny arabanany ankizy kely rehetra izay manaraka izao fandarana izao. Androany sika dia hiresaka zavatra mahafinaritra be. Tsy inona izany fa ity lohantsika ity. Azangana ny tanàna ankizy izay manana loha, manana daholo ny ankizy kely tsirairay avy. Inona rankizy ny zavatra mba efa nieritreretinareo? Efa nieritreritra ve nareo? Inoko sy antenaiko fa efa nieritreritra daholo ny ankizy kely tsirairay avy. Mitomboka ao amin'ny eritreritra ny toetra. Ny eritreritra kosa dia manana foibeny, tsy aiza izany fa ato amin'ny saina. Ary ny taovan'ny saina dia ny ato misy fandraisany ny toetra, ny saina ary ny ato. Fantatry Satana izany rehetrarehetra izany ka izany nosimbaina amin'ny fomba maro samihafa ity atidohantsika ity mba hahavono saina sy ny toetra. Ampiasainy ny ratra, ny dona, ny fanampizinana maro isan-karazany toy ny zava-mahadomelina. Dia rebirebeny ny olona hinana ny zava-mahadomelina dia manjary manino? Manjary simba ity atidohantsika ity. Raha simba nefa ny atidoha rankizy dia misy fahatapahana ny fomba fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Ka ho sarotra ny ahatonga antsika hanara-dian'i Jesosy sy ahatonga antsika ho velona ao amin'i Jesosy. Tokony ho sari-piaro amin'ity lohantsika ity ny ankizy kely tsirairay avy. Ary mba fantatsika ve fa namboarin'Andriamanitra ho hafa mihitsiny, ho manokana ity atidiantsika ity. Enoy anie napetrany ao amin'ny toerana izay azo antoka ity lohantsika ity. Nataony ambony izany fa tsy hoe nataony taty ambany be taty. Nampiriminy ao anatin'ny boaty taolana anankiray io ka karana no nataony no anaran'izany. Ao anelanelan'ny karana dia nasiany hoditra mifanosina anankitelo. Ka ao anelanelan'izay hoditra izay dia misy ranon-javatra manalefaka an'izay hoditra izay. Ka raha sanatria ka misy dona izay mahazo dia voariny ny ranon-javatra iny izany ilay atidohantsika. Ny karana indray dia mbola nofonosina hodi-doha. Hitanareo? Io sapaony ny hodi-dohantsika io ilay antsoina hoe ny hodi-doha dia nofonosina an'io izany ilay izy ary nasiana an'ireto volontsika ireto. Misy volo matevina dia misy volo manify. Araka ny lazaiko teo dia manokana io atidohantsika io ary nofonosin'Andriamanitra tamin'ny fomba manokana izany atidohantsika izany. Nomena hery manokana ihany koa nefa ity atidohantsika ity. Ninona zavatra eritreretintsika, ninona problème misy eo amin'ny fiainantsika rankizy dia zaka n'io atidohantsika io. Mahazaka zavatra be dia be io atidohantsika io. Tsy ohatry ny ordinateur, tsy ohatry ny flash, reny dia misy fetrany ihany. Fa io atidohantsika io dia tsisy fetrany fa afaka mieritreritra zavatra be dia be, mahazaka zavatra be dia be. Jesosy rankizy araka ny lazaina teo dia nanao ny fomba rehetra mba hiarovana an'io atidohantsika io satria manino? Tena sarobidy dia tena sarobidy ity atidohantsika ity. Raha izany ary no nataony, inona ny anjarantsika mba ho fiarovana io atidohantsika io? Mila maninona isika rankizy? Mila mitandrina isika. Inona ny fitandremana tokony ataontsika voalohany? Ndao tsy adodona ny loha amin'ny zavatra. Ohatra hoe rehefa milalao baolina dia tsy manao coup de tête. Rehefa misangisangy dia tsy akapoka amin'ny rindrina na akapoka amin'ny tany ny lohantsika.
tsy atao an'izany. Dia ny faharoa dia izao, rehefa mitaingina moto isika dia anaovana tsara ny kasika. Mila mitondra kasika foana izany isika mba ho voaro io lohantsika io. Ny fahatelo dia idina ny varavarana makany amin'ny atidoha. Ireto daholo izany varavarana makany amin'ny atidoha izany: varavaran'ny maso, varavaran'ny sofina, varavaran'ny vava, varavaran'ny fo, varavaran'ny hoditra ary varavaran'ny orona. Ireo rehetrarehetra ireo zany dia idina mba tsy ahafahan'ny Satana manararoatra dia miditra aty amin'ny saintsika. Azontsika ve izay rankizy? Zany mihitsiny. Dia izao ihany koa ny siramamy rehetra, ohatra hoe avy amin'ny gilasy ohatran'izany dia fadiana tena fadiana. Ny bonbon vatomamy, ny sirop izay sotrotsika, ireny rehetrarehetra ireny dia miditra any amin'ny rahantsika. Dia entiny makany amin'ny atidoha ireny. Ka izao lasa mampatory ny atidohantsika ireny zavatra ireny. Lasa kamo be io atidohantsika io mandray zavatra sy mianatra zavatra. Ka andao tandremantsika ity atidohantsika ity mba ahafahantsika mifandray bebe kokoa amin'Andriamanitra ary ahafahantsika velona ao amin'i Jesosy. Izay indray ny fotoanantsika hiditra eo amin'ny fametrahana fanontaniana indray ary isika. Ndao samy haka toerana daholo ny ankizy fantoka tsara fa misy fanontaniana anankiroa izay ho anontaniana amintsika tsirairay avy. Ndao ary hiditra amin'ny fanontaniana voalohantsika. Araka ny efa nolazaina dia eo amin'ny commentaire no valiana ilay izy. Dia atao valiny marina. Ary rehefa mahavaliny tsara, marina tsara ilay valim-panontaniana dia izay be réaction indrindra no hiditra amin'ny dingana manaraka. Ho an'ny ray aman-dreny kosa, partageo ny fandaharantsika mba ahafahany hoe ny fianakaviana, ry dadabe sy ry bebe, ry tonton sy ry tontine, ry neny fara sy dada fara mahita ny fandaharantsika daholo. Ndao ary. Araka ny lazaina ihany koa dia ny velomin'ny teny mandritry ny herinandro izay efa nivakiantsika no angalana ny fanontaniana. Vonona daholo ve ny ankizy? Inoko fefa vonona daholo. Fanontaniana voalohany. Iza ilay mpanjaka voalohany teo amin'ny Israely? Fanontaniana faharoa. Inona ny zava-maneno nampiasainy Asafa sy ny namany mba hisaorana sy hideranan'i Jehova isan'andro? Averiko indray mandeha. Inona ny zava-maneno nampiasainy Asafa sy ny namany mba hisaorana sy hideranan'i Jehova isan'andro? Ataovy ao amin'ny commentaire ny valiny marina. Izay indray ny fandaharantsika androany rankizy. Ampatsahivina antsika foana isaka ny sabata amin'ny enora sasany ny fandaharantsika. Misy programa mahafinaritra be foana ho hitantsika isan-kerinandro isan-kerinandro. Ny rary soa ny ankizy kely tsirairay avy, ny rary soa ny ray aman-dreny ihany koa.